katsaka amin'ny fotoana rehetra. Fanafody efa voasehatra ara siantifika ny fanafody novokarin'ny IMRA na ny Institut Malgache de Recherche Appliquée. Fanafody natao iarovana amin'ny coronavirus izy ity ary efa noekeny ireo vondron'ny firenena misahana fahasalamam-bahoaka na ny OMS. IMRA efa nandritry ny 20 taona teo eo dia efa nanana fanafody miaro ny gripa ary tiana patsevina fa ny gripa koa ny coronavirus dia anisana karazana gripa fa gripa mahery vaika dia efa fantatry ny IMRA hoe reto zava-maniry reto dia manana zavatra miaro amin'ny gripa. Zany hoe ireo plante ireo zany ny ankamaroany resaka hoe anti-inflammatoire naturel amin'ny zava-maniry. Satria mahery vaika ty zavatra ty dia izy ny tena mahery amindreo, izy koa ny zavatra hoe tena ilaina amindreo afahana hoe miaro amin'ity valanaretina coronavirus ty. Dia zay zany avy amin'izay nahatonga le fanafody vaovao hitanay izay atao hoe atany anarany ata ATA, zany hoe aro tsy mokaretina. Zay no anaran'le fanafody zany natao hiaro amin'ny coronavirus. Tsy avela zany hoe hitonga le inflammation. Iny inflammation iny anjaran'le fanafody no manetiketsika an'iny. Fa ny vatatena miady ihany, dikan'izay ilaina ihany le hoe mila sakafo. Fa tsy hoe vitan'ny fanafody dia avela amin'izao fotsiny. Efa ho 5 taona izao Léon Paul nanjifa ny vokatra Ratsimamanga ary anisan'ireo olona nanapa-kevitra hampiasa ity fanafody ity izy sy ny fianakaviany. Ampiasaina izy ity hanoloana ireo fanafody hafa toa ny vitamine C sy ny maro hafa ankoatra ny sorohana amin'ny coronavirus. Ampiasaina mihitsy amin'izao fotoana izao. Fa le kita aloha mbola tsy nampiasa fa le ata zany ny eritreretinay. Satria moa le ata misy an'le resaka anticorps amin'le zao coronavirus zao mila hery tanjaka. Le ata zany misy mizara 4 izy zay, 4 na 3 na 5 ao anatiny. Dia fonosana iray tenena amin'ny rano 1 litra dia avela amilona 10 minitra le izy. Dia vitany 2 minitra dia ampangatsiahana dia tatavanina dia atao rano fisotro. Le ata zany karazana mahasolo an'le hoe vitamine C satria izy le anticorps le izy manome hery tanjaka izy raha ohatra hoe sanatry tratran'le coronavirus. Afaka tsabony io ny gripa fa mila fantatra dia milo fotsiny. Ary ny tsara koa raha mba misy zany hoe fiarovana dia milo ho an'ny malagasy dia ataovy. Dia fitandremana ny didy sy ny zavatra hoe ny rehetrarehetra ny instruction zany dia tokony mba arahana tsara fotsiny.